Tompoko lahy sy tompoko vavy, miantefa aminareo rehetra miteniko amin'ny maha filan-kevitra manokana momba ny fikarohana sy ny fampianarana momba ny kabary ny tenako. Ianareo mpampianatra kabary zany hoe ianareo zandy izay efa manana traikefa dia tsy manana traikefa ihany koa fa ilaina foana moa ny takalo manatevina amin'ny fahalalana dia mampirisika anareo handray anjara amin'ity dinika takalo amorom-patana ity satria misy fahalalana avy any aminareo azo rantovina ary azo ifampizarana fa aza tobonina sy aza tazomina any fotsiny le izy. Mampirisika anareo mpikambana rehetra eto amin'ny fiokona maneran-tany mba hiditra amin'ity sehatra takalo dinika amorom-patana ity satria ilaina izany ny fanakalozana sy ny fifanomezana traikefa mba tsy hahafahantsika manao tao foana, mba hahafahantsika koa mahafantatra ny tokony hatao ary mba hahavoatantsika amin'izay zavatra ilainy ny toetr'andro ankehitriny. Namorona ny taloha ankehitriny dia mila mamorona ihany koa. Indramiko ny tenin'ny doksa mpanoratra manao hoe nomeny ianao ka manomeza mitory fa nitoriana. Nanaovan-dalana ianao ka tsy maintsy hanao lalana, nananganana tanàna ka tsy azo hialangalana, nanomezana fahendrena ka tsy maintsy hamela hafatra. Mamela hafatra ihany koa zany ho an'ny taranaka aoriana midira ao anatin'ity sehatra ny takalo sy midinika amin'ny patana ity.